يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالدنت نما ناتن أرابا وانسكريتا بناركت ستابكن فيتلافتن TVM أمني زو مراينا ني زومايزو رالاسنا بابي ناتن فنون الإسلام tafita tateraka ao anatin'ny volana Rajab ny pin Islam rehetra manerana an'izao tontolo zao. Volana Rajab dia iray amin'ireo volana masina zay voalazany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an Karim ka ny teny izy manao hoe inna indata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah subhanahu wa ta'ala mteny manao hoe ny isan'ny volana ao anatin'ny taona anankiray eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia miisa ho 12. Zany dia voarakitra ao anatin'ny boky masina al-Qur'an Karim tamin'ny andro izay nanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala ny lanitra sy ny tany no nanaovana an'izany ho 12 izany. Kan teny izy manao hoe efatra amin'izy ireo, zany hoe efatra amin'ireo volana 12 dia masina lehibe manankaja manana ny maizy azy eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ka nandidy izy ny teny manao hoe fala tazlimu fihinna anfusakum, aoka ianareo mba tsy hanao ny tsirariny, hanao ny fahadisona, aoka ianareo mba hitandrina amin'izany tsirariny sy ny fahadisona ary mifanambakanareo ny teninareo mandritra anireo volana efatra masina zay voalazany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Mazava tsara araka izany andiny masina zay voalazany Allah subhanahu wa ta'ala izany fa efatra amin'ireo volana 12 dia volana lehibe sy masina ka ny ray amin'izany dia ny volana Rajab ary ny faharoa dia volana Dhul-Qa'dah ary ny fahatelo kosa dia volana Dhul-Hijja ary ny fahaefatra farany dia ny volana Muharram izay nilozantsika efa volana maromaro izay. Ka amin'ity androany ity inshallah antsika hiresaka amin'ny volana Rajab izay misy antsika ankehitriny satria efa ao anatin'ny fahadimy ny volana Rajab no misy antsika ankehitriny androany Zoma faha 17 ny volana Janoary misy antsika ankehitriny ka izany volana Rajab zany dia anisan'ny volana masina eo anatrehan'ny finoana Islam. Ny mampiavaka ny volana masina eo anatrehan'ny finoana Islam dia mitombo avoeny ny asa soa rehetra izay ataon'ny mpino Islamo anankiray. Zany ho ampitombony Allah subhanahu wa ta'ala 10 avoeny, rehefa aveo dia ho ampitombony 70 avoeny, rehefa aveo mbola ho ampitombony amboniny izay arakaraka ny asa zay ataonao ary arakaraka ihany koa ny tiavany Allah subhanahu wa ta'ala satria izy no tompony zao tontolo zao, izy no mpamindra fo, izy mankatetsika zanak'olombelona indrindra tsika pino Islam dia tsarotra aminy ny mampiakatra avoeny amin'izay tiavany ny asa soa rehetra izay ataontsika. Noho izany miezaka tsika mandritra ny volana Rajab ity manao ireo asa soa maro samihafa, ny salam jamaa, ny fanampina namana, ny swadaka, ny famakina Qur'an, ny fifehezana. Noho izany dia tokony hiezaka tsika hanao ireo asa soa rehetra zay hitantsika fa mahasoa antsika ety ambony tany sy mahasoa antsika any ankoatra. Anisany mampiavaka an'izany volana masina Rajab zany koa dia raha ohatra ka mitombo ny asa soa izay azontsika nandritra an'izany volana zany dia tadidio ihany koa fa mitombo aveny koa ny fahotana zay vitantsika amin'izany volana masina izany. Satria nahoana
satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala efa niteny ao anatin'io andiny masina hoe fala tadhlimu fihinna anfusakum, aoka ianareo tsy anao fahadisona, tsy anao nitsirarina, tsy anambaka ny teninareo amin'ny alalan'ny fanaovanareo fahotana maro samihafa mandritra n'izany volana efatra masina ary ny iray amin'izany dia ny volana Rajab. Ka aoka tsika raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam itandrina zany hoe hiezaka amin'ny asa soa zay fanaontsika ary itandrina ihany koa manoloana anireo asa ratsy zay mety fanaontsika zay mahazatra antsika dia tokony ialana tsy amin'ny volana masina ihany fa mandritra ny volana rehetra sainga amin'ny volana masina misy antsika ankehitriny no tokony ho iezantsika betsaka na bebe kokoa hiala amin'izany. Mandritra ny volana masina io ihany koa dia tsy azo atao ny manao ady na miroso amin'ny ady masina raha tsy hoe misy ampahany tamin'ireo fahavalon'ny finoana Islam no manafika na miopefy amin'ny tanànan'ireo mpino Islam amin'izay fotoana zay dia fiarovan-tena no ataon'ny mpino Islam fa tsy miditra ao anatin'izany ady masina izany. Zany dia efa fantatra talohan'ny nahatongavan'ny finoana Islam ary no amafisiny finoana Islam izany ary no amafisiny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam fa tsy miditra ao anatin'ny ady masina mihitsy izy ireo mandritra n'ireo volana efatra masina eo anatin'ny finoana Islam raha tsy hoe misy manafika ka voatery tsy maintsy miaro tena izy ireo mandritra an'izany. Tadio ihany koa raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam fa ity volana Rajab zay misy antsika ankehitriny dia isan'ny volana nitrangany ilay voyage lehibe zay nataony mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ho famalina ny fanasana na ny invitation nataony tompo Allah subhanahu wa ta'ala ho azy niala tao amin'ny mosquée al-Haram tao Makka ka nizotra nandeha tany amin'ny mosquée al-Aqsa ary avy tao amin'ny mosquée al-Aqsa dia nizotra niakatra tany an-danitra izany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niaraka tamin'ny fitaovam-pitaterana izay aingam-pandeha indrindra dia antsoina hoe borak tamin'izay fotoana zay ka ny izay hitany mason'izany borak zany no hipetrany tongony tamin'izany fotoana zany ary rehefa tonga tany an-danitra izy dia nahita ireo mpaminany rehetra tao an-danitra ary ihany koa nanao karazana vizity ireo zavatra rehetrarehetra tany an-danitra hitan'izany afobe izany nahita ihany koa an'izany paradisa izany ary farany izy dia notoloran'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ilay cadeau lehibe dia nivavaka indimy isan'andro na ny sola no azo ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nandritra an'izany fotoana lehibe ny antsoany Allah subhanahu wa ta'ala azy zany ary zany dia fantatra amin'ny anarana hoe al-Isra'i wal Mi'raj zay nitranga tamin'ny fahafito amby roapolo ny volana Rajabu taona fahafolo ny faminaniana zay tonga teo anatrehany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ary nomena anarana ray izany sura zany dia surat al-Isra zay teneniny Allah subhanahu wa ta'ala subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Dera wan Allah ary voninahitra ho azy zay nampandeha ny mpanompony tamin'ny alina izay namakivaky ny ala tao Makka nandeha tany amin'ny mosquée al-Aqsa zay dia voarakitra ao anatin'izany boky masina al-Qur'an al-Karim izany. Raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam ao anatin'ny volana Rajab dia fandoavana na ihany koa fanefana anireo trosampifehezana izay tsy vitanao nandritra ny volana Ramadany tamin'ny taona lasa satria nahoana satria efa roa volana latsaka sisa no tavela dia higadona eo anatrentsika indray ny volana Ramadany ka raha ohatra ka manana trosampifehezana ianao indrindra ianao vehivavy izay tsy maintsy tapaka isan-taona ny fifehezanao dia mety manana trosampifehezana herinandro ianao na 5 andro ianao na 3 andro ianao mandritra an'izany fotoana zany dia aoka anao hiomana na ihany koa handohan zany trosampifehezana zany manomboka androany satria tsy ho ela higadona aminao ny volana Ramadany mba hahafahanao miara-mifehy amin'ny daolobe rehefa tonga zany volana Ramadany izany. Ao anatin'ny volana Rajab sy Sha'ban ho avy ihany koa dia anisan'ny karazana hoe fanaovana fanazarantena entraînement amin'izany
fifehezana izany satria tsy hoe ilay hiditra ao anatin'izany volana Ramadan izay nandidiny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny mpino Islam rehetra mba hifehivava mandritra an'izany volana izany. Tadidio ihany koa fa tsy voatery ho fifehezana ihany no homanitsika dian'izao fa ireo karazana asa soa rehetra izay tokony ho ataontsika ao anatin'ny volana Ramadan dia tokony efa homanitsika manomboka izao satria nahoana? Satria ny volana Ramadan efa volana fanatanterahana zany asa zany fa tsy misy tsony fanazarantena ka manomboka androany dia efa manomboka anao tokony mamaky ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim, manomboka androany dia efa mamoaka ireo sadaka, manomboka androany efa manao an'ireo karazana fahasoavana sy ny fanompona maro samihafa manampy ny namanao, mifehivava, manao soala, manao doan, manao qiyamul layl, manao rehetrarehetra zay mety ahafahanao ery entinao miatrika an'izany volana Ramadan izay ho avy tsy ho ela izany. Ary farany raha lasana bavy anatin'ny fiangonana Islam zay lazaintsika farany nefa lehibe indrindra dia tadidio fa tsara ianao mamerimberina ilay doa manao hoe Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Tompo Allah ome tombonandro izay mba hahafanay ahatratra sy hiaina ao anatin'izany volana Ramadan zany, ary mangata ihany koa mba ho salama vatana, salama saina ary ho amin'ny forme tsara ianao amin'ny fahatongavan'izany volana Ramadan zany satria maro ireo nahatratra amin'ny volana Ramadan saingy ao anatin'ny tsy fahasalamana, maro ireo nahatratra amin'ny volana Ramadan saingy tsy mahatateraka an'izany fifehezana izay azona fahasoavana lehibe izany. Ary tsy vitan'izany apetrao dian'izao ny finiavanao fa hife ny volana Ramadan iray manontolo ny Ramadan ho avy izao satria nahoana? Satria rehefa mipetraka androany ny finiavanao dia ho raisin'ny Allah raha misy ny tsy fahafahanao na misy ny fahafatesanao mialohan'ny volana Ramadan efa voasoratra ho iray tamin'ireo nifehy nandritra ny Ramadan 2023 ianao. Ka zay raha lasana bavy anatin'ny fiangonana Islam ny fampatsahivany raisintsika tamin'ity androny zoma ty ka isorako anao nanaraka an'izany hatrany ampiandohana hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny zoma herinana toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله